misy fihinana 300 isan-jato ny lehibe ny ala onko a tamin'ny hatramin'izay zany ka zavatra tsy azo ekeny zany a ary ny mahatonga an'izany a dia voalohany le pression le teviala ataon'ny olona ary ny faharoa dia misy akoa midoro tanety ka zany hoe tsy eny amin'ny tanety moa zany fa anaty ala fa mbola misy mandoro ihany a ary ny fanontelo a dia ny ataontsika hoe ny tsy fanajana ireo alaonko a zay miteraka voka-tsoa satria hitantsika amin'izany a fa eo nireo zava-mananaina ny drakaka ny makamba ny trondro ny azon-drano a no manatody ny tiako tsindrina manokana aloha zany a dia ny atao misehatry ny jono a dia isan'ny misitraka ny fiarovana ny alana onko satria araka nazavaina teo zany a dia maro reo trondro a reo azan-drano izay mivelona tanteraka amin'ny ampahan'ny fiainana ny fiainamanontolo ao anatin'izany ala onko zany ary rehefa hita taratra hoe rehefa niena ny alana onko teto Madagasikara dia nisy fiatraika amin'ny vantana zany raha tsy resaka afa-tsy ny jono makamba zany tsika dia niena be satria to anatin'ny folotaona ihany koa zany dia mbe folotaona farany teo a dia niena any amin'ny atsasa mihitsy ny aran'ny vokatra jono makamba satria raha taloha tany amin'ny taona 700 tany eo amin'ny 7 taona ny jonontsika amin'izao fotoana izao tsisy afa-tsy 503 taona na 4 taona monja ary tena misy ifandraisany be zany zay amin'ilay fiainan'ny ala onko a lazay ny ministry ny fitolenana teo dia zay ny tena zava-dehibe hoe isan'ny misitraka ary zay ny tena natonga ny ministera zany a hiara-iombonantoka tanteraka ary mampifandray ireo ministera votontareo zany a anamafy ny ezaka indrindra moa zany amin'ny fampanarahan-dalàna ny fiarovana an'izany alana onko zany a satria dia zava-dehibe eo amin'ny firenentsika ny fiarovana azy io.